kickboxing trophée de choc io no karakarain'ny fikambanana na ny club an'ny Zisla zay amin'ny tapatapaky ny volana aogositra iny ihany koa nisy ny fiaonan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ny terinarity na ampahafantarana misimisy koa izany etsika izany. Umarian'ny club Zisla taranja kickboxing amin'ny adogoavana fiantsinany mianarana hoe trophée de choc ny fankalazana ny tsingeritaona fahaenina ny joron'ny club mifanindran-dalana amin'ny fananty ihany koa ny fankalazana mifaraka amin'ny 15 taona ny maître Zildas hotanterahana ny 10 aogositra ho avy izao ny katrokady izay misy 420 etsy amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina hiakatra ringa avokoa ny ankabeazan'ny Losangany amin'ny taranja ity raha nambarany ny mpikarakara. Tana dia manakara ngamba ny ville zay ville voalohany après tana zay nandray an'ity kickboxing aty amin'ny alalan'ny maître Kelly zay isorana azy lehibe dia lehibe ihany koa zay ary dia manao ohatra eto ihany koa moa zany misaotra an'ireo président fédération ny kickboxing hatramin'izay indrindra ny filoha amin'izao fotoana zay agnisany nanandratra avy dia avy ny club Zisla. Inona mety hampiavaka an'ity fifaninanana ity raha hoarina fifaninanana kickboxing hafa zany indrindra hoe nareo club mikarakara azy? Ny club moa zany raha jerena zany amin'ny lafiny Antanatohatra dia ny club zany karazany hoe fokotany dia miakatra any amin'ny section ligue fédération dia mba aleo zany mba hiesika indray zany ny club mba ahafantaran'ny olona hoe tena mahavita azy zany ny any amin'ny fototra any. Aiza hoe miara-miasa amin'ny fédération amin'ny ankapobeny? Tena tsara dia tsara zany ny fiara-miasa fédération sady raha tsy nanome lalana koa nge ny fédération ny ligue section tsy ho tanteraka izao esika izao. Isan'izany ny ady fanandrinany ny Fazaraly sy Patrice Rasta raha ny tombatomban'ny maro dia hotsapain'ny Fazaraly Rasta eto. Fazaraly izay isan'ny mpiatroka tanora sy manana ny maha-izy azy amin'izao fotoana izao ary efa niatrika faninan'ny raisam-pirenena maromaro. Rasta kosa dia isan'ireo mpiatroka goaiky antitra izay efa vokitraikefa amin'ity taranja ity. Eo amin'ny sokajazavavy ihany koa dia isan'ny ady andrasan'ny mpakafy ny fiaonana eo amin'ny faratiana izay efa tompon-taka eran-tany fampitana amin'ny alinina izay manana anaram-boninahitra maromaro ihany koa amin'ny maha-ady fiantsiana azy dia misy ny amboara sy lelavola omen'ny mpikarakara. Araka nambaran'Andriamantora Kotarosolala Zerara filohan'ny club Zisla ihany dia ho fampiroboroana ny taranja kickboxing ifotony no namerenana indray ny trophée de choc. Manana mpiatroka 10 ny club ny Zisla amin'izao fotoana izao ary efa namoaka mpiatroka 3 manana ny toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eto Madagasikara isan'izany Bili sy Vazaraly ary Alida eo amin'ny sokajazavavy samy handray anjara amin'ny trophée de choc avokoa.